Miarabantsika andray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity am'izao alarobia atoandro izao iverina indray moa zany ny fandarana rehefa niato noho ny fiboana lavareny teto amin'ny firenena manomboka izao aza donona ary fa isaky ny alarobia am'roambe folo sy faefany ny fandarana ambarao amin'ny fiteny malagasy ary amin'ny ray latsaka fahatelony na am'roambe folo sy efapolo minitra kosa ny amin'ny teny frantsay aloha zany mandra pisiny tena fivahana tanteraka zany eo amin'ny lafiny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Arak'izany ary dia ny vahiny santaritsika ny fandarana manomboka izao amin'ity volana septambra ity dia ny eo anivon'ny GEM izany amin'ny alalan'ny filohany Rajon Terry izy moa zany dia filomitarika n'izany groupement des entreprises de Madagascar izany mirabanao ny fandarana re matoa filoha mankasitraka makatelina amin'ny fanekenao ivahiny eto amin'ity fandarana ity. Mirabanao Andriamatoa Sinezy ary misaotra fandraisana. Ya, amboantsika ny resadesaka Andriamatoa filoha famariparitana fofo ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar fireo reo orinasa mpikambana ao anatin'ity vondrona orinasa ity ireo mety hoe karazana CPR na sehatrasa ao anatin'ireo orinasa na entreprise reo. Ny tenako moa zany dia voafidy ho filohan'ny GEM vo tamin'ny volana febroary lasa teo ary ny faretan'ny mandako dia roa taona. Ny GEM na groupement des entreprises de Madagascar dia fikambanam-be na fikambanana orinasa ary nitsangana tamin'ny taona 2017 sy 700. Andriamatoa Sanadra Sitoaina no tantana azy voalohany indrindra tamin'ny nananganana azy io tamin'izany fotoana izany. Misy fikambanana orinasa 17 amin'ny sehatra maro samihafa, ao ny agribusiness, ao ny industrie, ao ny mine, ao ny zone franche, ao ny télécom. Ary ankoatran'izay misy orinasa madinika salatsala ny lehibe izay membre mivantana ao anatin'ny GEM ary misy eo amin'ny 70 eo. Fa raha raisina amin'ny ankapobeny ny toerana misy an'ny GEM dia izy no azo atao hoe fikambana benina orinasa lehibe indrindra eto Madagasikara satria eo amin'ny Antsasamanila ny fiarikarenan'ny orinasa eto amin'ny firenena dia avy amin'ny GEM daholo no misy azy. Antsasamanila ny mpiasa secteur formel dia amin'ny GEM daholo no misy azy. 900 ny etra alohan'ny orinasa dia amin'ny GEM daholo no misy azy. Toko marina angamba fa roatra ka isaina ny totalin'ny orinasa na mampiravantana na amin'ny alana fikambanana dia amin'ny 2,000 eo zany ny totalin'ny orinasa ao anatin'ny GEM. Inona ny tena ijoroan'ny GEM? Ny GEM dia mijoro ho an'ny fivelaran'ny fiasan'ny orinasa eo amin'ny lafiny ekonomika ary eo amin'ny lafiny ara-sosialy. Ny tena tanjonay dia ny ampiroborobo ny ekonomia amin'ny alalan'ny firoborobon'ny orinasa, amin'ny alalan'ny fampiasana olona bebe koa. Koa vaindodrana aminay ahafahan'ny GEM manokana manao fifandraisana miaraka amin'ny fanjakana na hoe dialogue public privé ny antsoina azy satria raha ohatra ka mandeha ny orinasa mandeha ny fanjakana satria miditra ny etra sy ny droit de douane izay fantatsika rehetrarehetra fa ireo zany no vola kirakirain'ny fanjakana ahafahany mampihodina ny administration na ahafahany koa mamelatra projet d'investissement samihafa. Idirana tsika avy hatrany ary ny votatondresaka Andriamatoa filoha raha oharina amin'ny lay valana aretina teo ny toeran'ny GEM amin'izao fotoana izao eo amin'le hoe tsy mahare tsiro na tsy mahare fofokanina ve ny GEM amin'izao fotoana izao sa efa any anivon'ny hôpitaly sa any amin'ny forme grave na le marary mafy ny GEM amin'izao fotoana izao miainga amin'ity valana aretina eto amin'ny firenena ity karazana fanoharana kely moa zany zay fanontaniako zay Andriamatoa filoha. Mazava ho azy fa raha ohatra ka azo lazaina fa amin'ny ankapobeny tsy misy hoe sehatra ara-ekonomika
tsy niaran'ity aretina Covid-19 ity dia tsara koa manamanamarina fa misehatra voko noho ny hafa. Misy sehatra ekonomika niarany bebe koa ary anisan'izany efa fantatsika rehetrarehetra ny sehatry ny fizahatany. Azo tsingana manona koa ny fitaterana satria noho le fiboana moa zany dia tsy nisy ny fitaterana zotra nasionaly, regionaly na teto an-taneva raha moa tena nisy fotoana nahato mihitsy ny fandehana taxi be. Fa ankoatran'izay kosa misy ireo sehatra izay azo lazaina fa afaka nivelatra ihany. Anisan'izany mazava ho azy ny sehatry ny telefonia na sehatry ny internet, satria mipoka le olona dia le tranony izy miasa dia mandeha zany le fifandraisana tarby na amin'ny email na internet. Azo lazaina raha moa hoe angamba somary nampivelatra be koa amin'ny lafiny iray ny arikarenany. Sehatra anankiray koa izy ihany ny agriculture. Tany ambanivohitra kosa tsy niarany firy ka nahafahan'ny famokarana fambolena nizotra araky ny tokony ho izy, fa ny olana napetraka tamin'izy ireo fotsiny dia ny famarotana ny entana satria noho le fiboana nisy an'ny tanàna toy ny Tananarivo na Toamasina dia betabe ireo vokatra izay tsy afaka namidy teto Antananarivo na tamin'ireny tanàn-dehibe reny fa dia narivo fotsiny. Ka noho izany le izy tsy resaka hoe famokarana fa indrindrandrindra resaka famarotana noho le fiboana. Sehatra anankiray mba tsy dia niaran'ny ty aretina ity dia ny huile essentielle, satria nilana ny fiarovana sy ny ady tamin'ny ity tsiboka aretina ity dia toy zany ny fivelarany fampiasana ny huile essentielle na reo ataontsika hoe remède traditionnel amélioré, ary atao koa zany ny fampiasana fanafody bebe koa. Zay zany ny ataontsika hoe fiantraikany amin'ny sehatra samihafa. Fa na zany ara dia amin'ny ankapobeny azo verina fa eo amin'ny asa mihoatra noho ny ray hetsy eo no very noho ty krizy sosialy sy ekonomika ity. Ao anatin'izay ny ataontsika hoe chômage teknika, ao ny tena hoe chômage définitif mihitsy. Ary amintsika amin'ny teny izao amin'ny volana septambra marina fa niena le fiboana fa isika mbola mipoka amin'ny maha-firenena, zany hoe tsy mbola misokatra ny ivelany, zany hoe ny fizahantany ohatra mbola tsy misokatra mihitsy. Ankoatrany hoe isika firenena mipoka, ireo firenena izay iarahantsika miasa amin'ny lafiny fanondrantana entana, fanondranana entana na ny Europe zany na ny Amerika dia mbola sairana be tokoa. Ka noho izany misy fiantraikany koa zany ilay krizy eo amin'ny commerce extérieur. Efa natsivika eo ty any ny resaka momba ny fanjakana Andriamatoa Filoha, efa nitondra vahaolana ihany ny fanjakana, nisy ny dinika fiatsonanareo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ahoana ny fandraisanareo anareny vahaolana maro samihafa nentin'ny fanjakana reny, na afapoanareo ve sa misy tokony ho ahitsy na arenina ao anatin'izay rehetrarehetra? Araky ny efa nilazaiko minovieny dia ozy hoe raha amin'ny ankapobeny ozy dia tsy ampy ny fifandraisana ny sehatra sy miankina amin'ny fanjakana amin'ireo fitadiavana ny vahaolana izay tokony ho apetraka mandritry ny ity krizy ity. Ny zava-misy dia ity ilay plan d'urgence, mitigation d'urgence ity naroso ny fanjakana tamin'ny voalohan'ny volana Jolay ary everina fa ho ampiarina ao anatin'ny 5 volana. Amintsika amin'ny teny zao dia tsy mbola misy mise en œuvre io PMDU io ireo structure samihafa izay noverina fa tokony ho atsangana amin'ny mise en œuvre le PMDU dia mbola tsisy mitsangana na iray aza. Raha amin'ireo mesure izay ny raisy ny fanjakana ho an'ny sehatra tsy miankina dia io zany no lazain'ny fanjakana fa hoe efa nanao ezaka lehibe zay satria amin'ny lafiny tsy fandoavan-ketra dia efa mitetina amina 115 milliards izy ny fanjakana, nefa dia ahitsika amin'ny fomba hitsika mihitsy fa tsy famelana hetra koa nataon'ny fanjakana, tsy exemption d'impôt nataon'ny fanjakana fa fanemorana fandaovana hetra. Zany hoe mola ho alohan'ny orinasa reo donc tsisy mihitsy zany ataoko hoe fanomezana nataon'ny fanjakana amin'izay lafon'izay
fa tsara hitsy angam''zay iny momba nietra iny amintsika am'zay zany a dia tsy misy mihitsy famelakela nataon'ny fanjakana fa nemorana fotsiny a ny andoavana nietra no nataon'ny fanjakana. Donc tsy misy fiantraikana amin'ny lafiny ara-bola zany izy amin'ny fanjakana fa ny fotoana fotsiny no miempotra. Inona ny ezaka nataon'ny fanjakana ho an'ny orinasa raha tena dinihana dia taony ezaka nataon'ny banque centrale efa nanomboka tamin'ny volana juin satria natahotra ny banque centrale fa tsy ho ampitsony ny vola ampilatanan'ny banky ary raha tsy samby vola ny banky dia tena ny ekônomia amin'ny ankapobeny mihitsy no sahirana. Dia nanome lela vola zany ny banque centrale ho an'ny banky mba tsy hisy ny ataontsika hoe crise de liquidité satria le crise de liquidité moa zany dia avy amin'ny hoe ireo orinasa sahirana dia tsy afaka anefa ny fandoavan'ny tosantsony ary rehefa tsy manjoro ny tosan'ny orinasa dia ny banky no sahirana voalohany indrindra. Dia teo no nanovan'ny banque centrale ezaka ny hoe mba ialana amin'izay dia omena lela vola ny banky bien sûr tsy fanomezany akory fa tosa ataon'ny banque centrale amin'ny tajana vola everiny banque centrale fa hoe ambany eo amin'ny 10,000 eo mba ialana amin'izay. Fa le izy tsy mivantana amin'ny orinasa fa mivantana any amin'ny banky. Fa ny tena hoe mesure natao an'ny orinasa dia ny ataontsika hoe restructuration an'ilay projet fiarina izay asa mety ho fantatry ny be sy ny maro fa io projet fiarina io dia tetikasa ny overin'ny fanjakana fa ampivelatra ny monde rural indrindra ary vola avy amin'ny sonapara moa no tena nampiasana azy io vola avy amin'ny sonapara io dia vola amin'ny famarotany sonapara ny action tao amin'ny sara tamin'ny fotoan'androny ary nahazony lela vola amina dizaine de milliards ary izay nanaovana an'io projet fiarina io. Dia no tonga ilay crise zany dia nefitra ny fanjakana fa ary ataoko fa mety zay tetik'izay hoe alao ngamba ovaina le projet fa tsy ny monde rural ntsony no ampiana fa izay orinasa madinika salasalany izay sahirana mandritry ny crise ity dia omena crédit zany amin'ny tajana bola ambany ary garantisiavan'ny fiarina le izy. Dia misy lela vola teo amin'ny 50 milliards $, angamba no novena tamin'le izy zay hoe efa ezaka tsara zay izy moa zany efa tena nangatany hatramin'ny voalohany tokoa hoe isy crédit amin'ny tajana bola ambany ary garantie. Fa 50 milliards izy amin'izao fotoana zao ny nangatany tamin'izany fotoana zany dia eo amin'ny 600 milliards eo. Ka raha ohatra ka 60 milliards no ampitainao amin'ny 600 milliards mbola folo isan-jato ny zavatra ilaina fotsiny zany. Donc tsy ampy mihitsy le izy. Ka zay mbola miady zany mangataka fa ny hoe efa ezaka voalohany zay fa tsy ampy ary tokony ho velarina. Io moa zany dia ho an'ny orinasa miasa amin'ny banky. Fa ao koa nefa ireo sehatra informel izay miasa indrindra amin'ny IMF institution de microfinance izay tsy voakasika amin'io projet fiarina resaka teo io. Amintsika amin'ny teny zao tsy mbola misy vahaolana mihitsy mise en place nataon'ny fanjakana ho an'ny orinasa informel miasa amin'ny IMF fa ny dinika ary efa nyresanay tamin'ny fanjakana moa zany ary andrasanay fanapakevitra sy fanatanterana aingana mihitsy dia misy tetikasa eo amin'ny 90 milliards $, eo ho an'ny IMF anampinan'ny orinasa informel ary tahaka izany koa izy garantie moa zany ho ataon'ny trésor ho an'ny fambonabola ho ataon'ireo IMF ireo. Ho an'ny mpiasa kosa izay dia nangataka ny subvention ho an'ireo mpiasa izay very asa fanampiana ara-bola ary ny lavin'ny fanjakana moa io lavin'ny tanteraka ary verinay fa mampalelo ihany zany zavatra zany satria tsy tadiavin'ny mpiasa ireo kory fa iajadin'ny crise izy ary ny vahaolana farany moa zany no nataon'ny fanjakana ary izay teo amin'ny sehatra tsy miankina ihany moa zany no
nanolotra an'le izy no nitane fa ny fanjakana tsy nanaikanao subvention an'ny mpiasa de ny hoe manindra kosa raha ohatra ka omena famindambola omena famindambola ny mpiasa efa very asa fa tsy asiana tajanabola le izy 0% ary rehefa mahita asandray izy a no manompoka mamerina tsy kelikely an'le vola napitra aminazy ireo dia io koa nefa tiako ny manamarika fa volan'ny knaps no ampiasaina amin'izy io volan'ny knaps de volan'ny mpiasa sy ny mpampiasa fa tsy volan'ny fanjakana akory fanjakana zany tsisy nahariary aza napirina tao amin'io fa volan'ny mpampiasa sy ny mpiasa ihany no ampina amina mpiasa eka mahatsara homariana momba ty fampidambolan'ny mpiasa very asa ity miainga am'izay voalaza rehetrarehetra zay inona ny lesona azo tsoana na izay mety hoe olana maro samihafa zay avadika ho fahombiazana amin'ny ao arina tamin'ny zao nandalovantsika ny crise zao ny crise takotony tokony hahafahantsika manangana zavatra vaovao ary tsy hoe zavatra vaovao mandalo fotsiny zavatra vaovao tena maharitra anisan'izany tsy hianoko amin'izany fotsiny ohatra ny eo milafin'ny fambolena araka teny taminao teo ny sehatry ny fambolena no anisan'ny sehatra izay tsy voindrindra ny zava-misy dia ny mpiatrina ny tsena maro any ivelany betabe ireo firenena izay nandrara ny fanoratana akoran-javatra izay mety ilain'ny firenena hafa ka ozy hoe izao crise zao angamba de tokony hahafahantsika mieritreritra ny ataontsika hoe autosuffisance alimentaire na milafin'ny vary fotsiny aza fa tsy ny vary fotsiny tiako tsinganina fa ao ny hena ao ny ronono ao ny katsaka ao ny blé izay ilain'ny mpanao mofo eto an-toerana koa ato tokony nahafahantsika nanao tetika asa manokana ivelaran'ny sehatry ny fambolena bebe koa mba ahafahantsika amin'ny fomba aingana de aingana mahalo tena amin'ny lafin'ny fambolena iny ohatra ray iny ohatra faharoa ny huile essentielle sy ny remède traditionnel amélioré resahako teo hita fatapoko fatapirenena fa azo ampiasaina tokoa ireo remède traditionnel amélioré amin'ny fiarovana na amin'ny fanasanana ary araky ny fandeha fotoana no izoran'ny ny akamaroan'ny firenena to amin'izao tontolo zao amin'ny ataontsika hoe bio fa tsy chimique intsony sady fiarovana ny environnement zany no fiarovana koa ny fahasalama tsirairay avy ary nefa Madagasikara dia manana ny maizy azy tokoa amin'ny lafin'ny biodiversité amin'ny lafin'ny kalitaon'ny plante isan-karazany de ahafahantsika manangana orinasa maro be dia be manao huile essentielle na manao remède traditionnel amélioré izay azosika ondrana any amin'ny firenena rehetrarehetra ny avelany izay olina delina tokoa amin'izy io akoatran'ny huile essentielle ao koa ny ataontsika hoe produit naturel na tantely io na jus na izy rehetrarehetra azosika ondrana fomba noho izy bio sehatra fanoteliny dia ny digitalisation ny digitalisation dia tsy nakory fa ny ataontsika hoe karazana hoe informatisation zany ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny areto tiako tsingana manokana fa raha misy opportunité ahafahana manao izy io dia amin'izao fotoana zao satria betabe ny olona mihipoka ny fanjakana manokana tiako tsingana amin'izany tany nandrisy zay le crise regny dia eny fa mikatona ministère mikatona fitsarana mikatona ny ministère samihafa de le mpiasa fanjakana any an-tranony ihany mandray karama izy mandray karama tsy voaroka izy akory nefa tsy miasa akoatra ny secteur privé izay voaroka tsy mandray vona fa ny mpiasa fanjakana tsy miasa any toerany ihany any an-trano ihany tsy mandray karama
teo no tokony hoverana hoe ahoana no ahafahan'ny fanjakana mamelatra ataontsika hoe fonctionnement informatisé digitalisé mahafahan'ny sarabe-bahoaka sy ny mpanjifa sy ny orinasa mifandray amin'ny fanjakana na fitsarana zany na amin'ny lafiny akely zany na amin'ny lafiny fampianarana zany azo etrina daholo ny fitsaboana sisa de fonctionner normal na fanjakana fa tsy hoe satria mihipoka ny firenena dia mihipoka koa ny fanjakana zay ny hitane fa opportunité izay toko hoe raté lazaiko vatana misy raté izay tsy niraisiny fanjakana tanana fa ozay hoe tsy fitangamba izy hatramin'izay fa mbola ho azo endiana kosa amin'izao fotoana zao amaranana ny fandarana ry Andriamatoa Filoha ny mety hoe famotinana na hafatra na koa misy resaka tianao ambara nefa tsy voalaza atao anatin'izay resadresaka ny fanaovantsika zay teny ray tsora fotsiny angamba ozy mila fiala-miasa ny fanjakana sy sera tsy miakina ny fialana amin'ny krizy tahaka izao tsy afaka hiteny fanjakana hoe izay mahita ny malala ary mahita ny vaolana izay ilain'ny sehatra tsy miakina ary izay moa tsy fitatana firenena ka tsy afaka andidina inana ina fa sosokevitra no ataonay fa izy hoe ilaina de ilaina tokoa ny fifandraisan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina ny tenany manokana moa zany dia somary malahelo ny miteny hoe efa amam-bolana maro ny mangataka fiatrehana sy fivria miaraka amin'ny filohan'ny repoblika miaraka amin'ny premier ministre nefa atramitsika miteny zao dia tsy voalazany foana izany feonan'izany nefa ny krizy mandeha de mandeha ihany ny premier ministre milaza fa vony izy andrain'ny sehatra tsy miakina nefa mandefa taratazy mandefa antso ataribif de tsisy valiny mihitsy izy hoe zay ny zavatra mampalahelo izay tsy fisian'ny fifandraisana vatana izay ary tokony miainga avy any amin'ny ambony mihitsy izy io avy any amin'ny filoham-pirenena amin'ny premier ministre fa tsy hoe avy aty ambany ihany ary sao de azafady Andriamatoa Filoha manapaka sao de tokony any amin'ny solombavam-bahoaka ihany koa nareo ny resaka mahasolombavam-bahoaka azy tsy izy no parlemanta moa zany tsy izy no mitantana firenena izy manapaka lalàna ary eny azony ataony mitety-bola fotsiny ohatra fotsiny ianao miresaka tety-bola io loi de finance rectificative io fa io loi de finance rectificative io dia neken'ny ireo solombavam-bahoaka tamin'ny fomba ataoko hoe tsy nahafahany nandinika raha tokony ho izy io volavola ndalana io satria raha ny fahatsiarovaka dia ny hoe roa andro fotsiny no nomeny fanjakana ho an'ny solombavam-bahoaka anafahana andiniana an'izy io nefa tena zavatra be da be mihitsy no tokony ho resahana sy ny adikevitra momba n'io volavolan-dalàna io izay tomony sehatra tsy miakina moa dia nahita denimelo ilay drafitra volavolan-dalàna ary be da be ny zavatra nikianina tao anatin'izy io niona tamin'ny solombavam-bahoaka zay atao anatin'izay roa andro zay fa ny nampalahelo dia ray loha foroatra le fotoana ary noho ny efa jerena le zava-nisy tao dia tonga de lanin'ny parlementaire 100% fotsiny izy fa tsisy fanakinana mihitsy nataon'le parlementaire nefa be da be ny zavatra tokony narena tamin'ilay izy ka hoy zay hoe eny manana ny toerany solombavam-bahoaka fa hoy zay hoe misy angamba misy idiran'ny politika ihany koa le izy fa na zany na zany hoy zay hoe tokony mena fotoana ny solombavam-bahoaka ahafahany mandinika araka tokony ho izy ny volavolan-dalàna lehibe takineny fa tsy roa andro na telo andro fotsiny no omena azy isaorana ny filohan'ny onivon'ny GEM amin'ny alalany Andriamatoa Filoha Rajaona Terry Marie ny vahiny teto amin'ity fandarana ity mbola be deaibe moa ny zahatra azotsika resahana amin'ny fotoana manaraka indrindra rehefa aoriana kely eo rehefa mba tafavoaka somatsara amin'ity aretin'ity tsika mbola iverineto ny vahiny makasitraka tomboka misondranao monsieur Sinesy mandrapiresaka ao amin'ny fotoana antsika manaraka andriary ny fandarana ambara ho veloma tomboka